Antsodrano ireo atleta malagasy hiatrika ny fiakarana ny Everest tamin'ny volana aprily ho avy izao ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Alain Désiré Rassamba ny androany teny amin'ny Bron teny Ambohijatovo fanamboavana tsy fahita firy ho izy ny fanaisana anjara ny malagasy amin'ity fiakarana ny Everest ity nambarany fa manandanja ho an'ny firenena iray manontolo ny ezaka ataon'ireo atleta malagasy ireo irariana ihany koa ny tondrahan'izy ireo avo ny sainam-pirenena eo amin'ny sehatra maneran-tany afidira kotomanalina. Nandritra ny fiaonana no nanamafisany minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Alain Désiré Rassamba ny fahazava-dehibe ny fanohanana ireo atleta malagasy samy miatrika fanamboavana toy ny fiakarana ny Everest. Araka nambarany tsy fahita firy ny mahita malagasy mifaninana amina sehatra iraisam-pirenena tahaka izao ka tokony ho reharehan'ny firenena zany. Ampifaliana sy ataoko hoe tamin'ny paralahinana tanteraka no nandraisana azy zareo teto satria matetika moa tsy dia mahazatra antsika loatra ny ataoko hoe ny fandraisana ny fahenoana indrindra moa ny fandraisana anjara amina sport izay tanterahiny zareo izay matetika moa zany any amin'ny fananana eo nivoan'ny continent africaine any amin'ny continent européenne sy ny sisa asiatika no anisany andraisana anjara malagasy ireo malagasy Alexandre izay ato kafanako ato ary anisany tsofina rano teto niraisina teto nomena ny encouragement. Anisan'ireo atleta voakasika ity fanomanana ity i Alexandre Bouka izay nilaza fa efa tafaka hatratrany amin'ny avo 7,000 metatra izy tamin'ny taona 2024. Maro ny fanomanana ara-batana sy ara-tsaina natao hiatrehana ho an'ity taona ity ary antenaina ahafahana manatanteraka hatramin'ny faratapony fiakarana. Physiquement, je crois que on va faire tout ce qu'on peut. Je vais faire tout ce que je peux pour m'entraîner physiquement. Mentalement, je sais que ça va être très dur parce que c'était pas facile l'année dernière et je sais que ça va pas être facile cette année aussi. Mais je me rappelle que l'année dernière, on a quand même pu aller à 8650 mètres. C'est plus haut que le K2 si on y pense. C'est plus haut que le deuxième plus haut sommet du monde. Alors, on était très proches et je suis très certain qu'avec le bon entraînement qu'on a mis en place, avec la volonté qu'on a, avec tout le support, etc., je crois qu'on va réussir cette année. Etsakilany izozary boka kosa dia nilaza tamin'ny pitsikina fa efa 15 taona izao ka mifantoka bebe kokoa amin'ny fanomanana ireo zanany amin'ity taona ity. Tsy aivina fa efa niakatra hatrany amin'ny 590 metatra izy tamin'ny taondasa. Cette année, pour moi, le plus important, c'est de jouer encore plus mon rôle de père, parce que l'année dernière, on était tous les trois ensemble, on avait la même motivation pour monter le sommet. Eux, comme il a dit, ils sont arrivés à 8700, presque 8700 mètres. Moi, je suis arrivé à 6900 mètres, ce qui est sympa, mais voilà. Et cette année, je serai d'abord le coach de mes enfants. Donc... Manantena ny rehetra fa hitondra avo ny sainam-pirenena malagasy ary ambision ny herim-po sy ny fahaiza malagasy manoloana izao tontolo izao ireto atleta malagasy ireto.